Andriamanitra na mamaky baiboly azy dia misy fotoana tena jamba ny maso ny saitsika. Zany hoe ao anatin'ny saitsika io zany misy fijery, manana fomba fijery kanefa le saina tsy mahita ninino. Ary amin'ny fotoana ny kristianina rehefa jamba ny fisainana dia ninona zavatra ataony tsy mahazo sitraka amin'Andriamanitra izy. Na ivadika aza ny 2025 dia ivadika 2026 rehefa tsy miratra ny maso ny sainao dia tsy mahita ny hatsaran'ny fitondran'Andriamanitra ianao. Areto sika mijery hoe mba hampahiratana ny mason'ny sainareo, fa ny antony hampahiratana le mason'le saina mba ho fantatrareo izy izay fanantenana avy amin'ny fiantsondry. Azadiny fa ny kristianina rehefa kasihan'Andriamanitra anatona azy dia izay no atao hoe kristianina atsoin'Andriamanitra ho azy. Saingy be dia be no atsoin'Andriamanitra fa tsy mahafantatra akory, fa matoa Andriamanitra miantso dia ny olona mahafantatra ary tokony hafantatra fa misy fanantenana ao ambadiky ny fiantson'Andriamanitra. Inona ary zany ny zavatra miandrintsika ao anatin'ny taona 2026. Ny taona 2026 no mey Jesosy atsika eto amin'ny fiangonana dia taona amin'ny nouvelle dimension spirituelle. Zany hoe ahavo ara-panahy, fidirana amin'ny ahavo ara-panahy 2026. Amen. Fidirana amin'ny fanoma, fidirana amin'ny na koa hoe nouvelle spirituelle. Eto ny fiangonana dia nambarany Paoly tsara. Zaho izy Paoly tena matsiaro anareo amin'ny fivavahana. Zany hoe ny tao anatin'ny Paoly zany dia tsy faly mahita olona betsaka fotsiny ao am-piangonana. Tsy faly mahita hoe miditry ny drona, miditry ny telo ny fiangonana. Tsy zany loatra ny mahafaly azy. Fa ny mahafaly azy dia ny mahita olona manana mason'ny saina mihiratra miaraka amin'ny Tompo. Ka na olona vitsivitsy aza ny miara-miazakazaka, fa reo vitsivitsy reo kosa rehefa mahiratra ny masom-panahiny azo antoka ny toy amin'ny hazakazaka. Amen. 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 Ny fiarahana amin'ny Jesosy zany dia tsy maintsy miditra ao anatin'izay fampahiratana ny masom-panahintsika izay. Ahatonga anao tsy hanao kitotoy intsony. 2026 ahatonga anao tsy hanao kitotoy intsony. Jereo no akaikinao, tiany Jesosy loatra tsika. Tsy tiany hanao kitotoy tsika. Ianao ve no nandray lesona 2025 sa tsy nahay? Azangano ny tana izay naharay lesona. Aza mody manangana. Atrare ivela ery. Tiafa mafo an Jesosy. Areo avetsika le nanangatanana rehetrarehetra teo mba hangatana hijoro vavolombelona inona ny lesona voarainy. Fa hitanao ny miaraka amin'ny Jesosy dia ohatran'izao. Voateraka aloha dia inona sahaza azy? Efa vonona ny nonony reny amin'ny kisana. Rehefa mialehibe izy dia inona indray sahaza azy? Vetikanina indray aloha. Misy avy takiana avy eo anatin'izany? Misy sa tsy misy? Dia rehefa mialehibe le zaza dia inona indray? Efa mafimafy amin'izay. Dia rehefa mialehibe amin'izay tsy avela tantanana intsony fa avela ndeha irery. Na mianjera impiry azy avela ndeha irery. Satria ny antony rehefa mialehibe dia mila miahavy ihany koa ny fiarahana amin'Andriamanitra. Isika koa zany rehefa manaradia ny Tompo dia tokony hialana amin'izay ny abidi-pianarana. Zany hoe le fahazazana fa matoa Andriamanitra mampiditra antsika 2026 misy ahavo ara-panahy takin'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Aok'izay le fahazazana. Jereo no akaikinao aok'izay le zaza. Inona ny atao hoe nouvelle dimension. Eny tsara raha ny zavatra hiainga antsika zany 2026 dia reto zavatra voatanisa manaraka. Rehefa miditra ao anatina nouvelle dimension ny voalohany dia mila mandroso ny fiainantsika ara-panahy voalohany. Alleluia.
Zany hoe rehefa mandroso ny fiainanao ara-panahy dia inona ny ilozanao zay? Fiainana ara. Sika rehetrarehetra dia samy manana ny fiainana ara-nofo mety miazona antsika tao. Fa 2026 mba androso amin'ny ara-panahy ny tsirairay. Hipaka ao an-tokantrano anie izany. Jerena tekinao mba androso amin'ny ara-panahy mihitsy. Amen. Mba azonao sady hitsikina ve mba avereno mitenenana zany leo akaikinao. Mba androso amin'ny ara-panahy mihitsy. Alléluia. 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 Hitanao koa dikany hoe nouvelle dimension dia miditra amina fahazavana na fahiratana vaovao indray. Misy zavatra manjavozavo be miaraka amin'ny tompo. Marina sasa tsy marina. Ahoana ary ty Jesosy? Inona ary ny anton'izao zavatra? Na io ten'Andriamanitra io azavakitsika dia misy fotoana tsy azontsika midika. Fa rehefa manaiky tsika ampidiry Jesosy ao anatin'ilay avo ara-panahy, dispose fotsiny tsika ampidiry Jesosy hoeto ao anatina fitombona, ao anatina fandrosoana ara-panahy, dia ny fandrosoana ara-panahy dia midika fa misy fahazavana miamazava kokoa indray. Alléluia. Ny olona rehefa tafiditra ao anatin'ny mazava dia tsy ho voafingana intsony izy, tsy ho tafitoana intsony izy, tsy hametra-panontaniana intsony izy. Satria ny antony mazava ny lalany. Raha misy lavaka eo anoloana, mandeha ho mazava ve ho azo antoka fa tafiditra ao anaty lavaka sa tsy? Dikan'izay mila dimension ara-panahy izy. Amen. Rehefa miakatra ny ara-panahintsika dia ninona velam-pandrika alefa Satana ho voadinganao zany, ho velar-pony zany. Dikan'izay ny atao hoe dimension ara-panahy na avo ara-panahy dia miditra amina fahazavana misimisy kokoa indray. Zay ny ambara soratra masina hoe ny lala marina ozy izy dia tahaka ny fipoakandro maraina miamazava. Hitanao, eto aloha mbola be dia be zavatra tsy fantatro. Eto mbola be dia be ny fanontaniana petraka. Eto mbola tsy voafehako ny zavatra rehetra. Fa isaky ny miditra manaraka an' Jesosy misy zavatra miamazava ampahafantariny ahy isanandro isanandro. Ary rehefa ny zavatra miamazava, miamandroso ianao midika. Zavatra rehefa miamazava, miaavo ny ara-panahinao izay midika. Tsy mampidipiditra fotsiny ao anatina taona vaovao Andriamanitra. Misy tanjony ao. Jereo akaikinao misy tanjony ao. Ry havana malala amin'ny tompo. Esory mihitsy ny tanjonao manomboka androany. Tsy hoe tsy tokony hanana projet anao na tsy tokony misy zavatra ho faritana ao anatin'ny 2026 fa ny voalohany avo ara-panahy Jesosy. Satria ny olona manana avo ara-panahy no afaka hifehy zavatra rehetra. Izy moa no milaza amintsika na tsofina rano tahaka ninona sika hoe ilamina 2026 nao. Tsisy problema 2026 nao. Tsia ny mandaingy tsika raha milaza amin'izany. Ny olana tsy maintsy misy. Jereo ny akaikinao ny problema tsy maintsy misy. Ohatra matahotra ianao telan'izany an'ilay olona akaikinao. Avereno mafy tsara misy ny olana tsy maintsy misy. Apikely raha mbola eto an-tany tsika ny problema tsy maintsy misy. Fa raha tianao tsy ho safotra na potiky ny problema, midira amin'ny ahavo na dimension vaovao amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Alléluia. Ny atao hoe nouvelle dimension any koa dia mitombo amin'ny hery ara-panahy ianao. Mitombo amin'inona? Mitombo amin'inona? Mitombo amin'inona? Valeo mafy mitombo amin'inona? Misy zao Jesosy mba hampitombo ilay volany am-poany. Mba hampitombo Jesosy ilay. Mba hampitombo ny fanananay. Mba hampitombo. Tsy ratsy zany. Ay tompo atao zany. Amen. Tsisy fahadisoana zany. Fa ny tena kristianina andaina an'ilay vavaky ny apôstôly Paoly tamin'izany.
Amin'ny fivavahako no atsiarovako anareo izy mba hampahirantina ny mason'ny sainareo satria ny mason'ny sain'ny olona na kristiana ala dia le zavatra tany foana isanandro isanandro. Inona no hoanina, inona no sotroina, inona no tafina. Antanino akaikinao tsotro izany foana venao sainanao hoe vao fo isamary. Marina zany sa tsy marina? Misy raha zao hiditra 2026 mbola marary ny ndohany satria mbola arahana trosy izy. Taona fotsiny no mivadika fa nivesatra eo ihany. Teny aminao aza miasa saina ny amin'izay tsy tokony hiasana saina satria ny kristianina raha tena efa nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy tsy ianao tsony miady ho anao fa misy Jesosy miady ho anao. Zay dikany hoe mba ho fantatra ireo izay fanantenanany amin'ny fiantsondry. Miantso antsika anie Jesosy. Miantefa amintsika rehetra ny antsony Jesosy. Ndikan'ilay antsony Jesosy mba hahatonga anao hanana fanantenana fa tsy roro saina intsony ao anatin'ny taona vaovao io. Aoka hivalina amin'ity 2025 ty miaiasy ny tahotra ny fieritkerena sy ny fitototoana rehetra. Fa misy antony ny antson'Andriamanitra mba hanana inona tsara? Fanantenana. Inona ka izao ny antenainao 2026? Tosisy mamana. Pastera neo ihany neo. Inona zao mba antenainao 2026? Mba antany hoe le avisy avananao. Inona marina moa zany zao mba antenainao ty amin'ity 2026? Manambady? Maniry volontsona. Aza manantena tsy misy. Mba ho fantatrareo vakeo mafy ny mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsondry. Hitanao fa rehefa miantso Andriamanitra ny dikany hoe olona manantena dia olona tsy mitotaly no avy mitsondry satria Jesosy miantso azy no misubvenir ny zavatra rehetra. Alléluia. 2025 ianao mety me antitra no amin'ny problema be dia be. Fa 2025 ianao rehefa voko 2026 rehefa voko fanantenana miantanora ao amin'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Miahinna? Miahinna tsara? Satria ny olona rehefa miadana tsy miasa saina. Fa tsy regny ny olona tsy miasa saina. Afiry izy fo maraina? Afiry tsara? Dia ny olona manodidina ndray ny tezitra. Zao ve dia mbola eo am-pandriana ihany? Ny olona ndray miasa saina. Teny aminao ny anaran'i Jesosy misafidiana ny adana 2026. Misafidiana amin'izay ametaka ny zato isan-jatonao amin'ny 2026. Amp'izay fieritkerehana. Tovy amen. Amen. Jereo aloha akaikinao miatanora noho izao ianao 2026 ao anaty baiboly dia misy an'izao teny izao hoe na dia efa miaantitra azy ozy izy dia mbola dofodofotra sy maitso ihany. Amen. Zany ve dia soratanao fotsiny ao anaty baiboly? Tsia. Ny olona mahafantatra tsara ny antso azy no hiainany zany. Zay moa fa tonga na miteny hoe mba ho fantatra reo ny fanantenana avy amin'ny fiantsoana. Tsy miantsoantso foana Andriamanitra. Amen. Amen. Jereo ny akaikinao tsy miantsoantso foana Andriamanitra. Jereo kely izy tsy miantsoantso anao foana Andriamanitra.
apio kely misy antony zany apio ihany tsy haravanao tsy hapotika anao tsy hampialanao amin'Andriamanitra fa ny hampanakaiky anao amin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Zay ny voalohany fanantenana avy amin'ny fiantsony. Ny faharoa zay inona ozy izy ny areny ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olo-masina rehetra. Zany hoe ny vokatry ny olona tena mitoetra sy miankina zato isan-jato amin'Andriamanitra lasa misy manana areny ny voninahitry ny lovany. Rehefa voasoratra ho anao ny lova avy any amin'ny ray aman-dreninao fanontaniana ny sasaranao sa tsy ny sasaranao fa ohatry ny ahoana ianao rehefa migalabona amin'ilay lova fala sa tsy fala sambatra sa tsy sambatra dia mihoatra lavitra noho izay le dimension spirituelle rehefa tafiditra ao anatin'ny lova ampanantenain'i Jesosy atsikitsika tsy mitotana ny zavatra ety an-tany zany. Amen, amen. Jerena akaikinao ampy izay le fitodidodona fa be loatra hoe jerena kely leo akaikinao farano amin'ity 2025 ty ry havana ny antony mahatonga mizarana izany tena rehefa mandray fangataham-bavaka amina karazana olona maro dia ny saika ny 7 isan-jato ny fangataham-bavaka dia problemany amin'ny fiainan'ny olona andavanandro. Araka-vitsina ny tena mangata-bavaka hoe mba hitombo ny hery ara-panahy, mba hitombo ny fandisoko ara-panahy, mba hitombo ny fiainam-bavaka vitsy dia vitsy zany. Fa ny akabeazany eto am-bavaka pastera fa manditra ny vato, eto am-bavaka pastera fa manditra ny zanako, eto am-bavaka pastera fa hodidiny, eto am-bavaka pastera fa tsy voalohany ekolazy, eto am-bavaka pastera fa tsy ratsy zany. Zay ny antony mahatonga ny tena amintsika hoe ny fiangonana dia mila tezaina mba hitombo raha hivadika ny taona, mba hitombo amin'ny ahavo ara-panahy izay. Alleluia. Mitombo hery dia mitombo amin'ny fanomezam-pahasoavana. Isika rehetrarehetra dia nomeny Jesosy fanomezam-pahasoavana daholo. Amen. 2026 Jesosy tsy hamelanao ametraka fotsiny an'izany fanomezam-pahasoavana zany, fa rehefa misokatra amin'izay no mason'ny sainao hitsikafina daholo ny fanomezam-pahasoavana ho fampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara. Andao mba hanana fikasana ohatran' izany Jesosy amin'ity 2026 ty foazy fanomezam-pahasoavana matory atao anatiko. Mba ho tonga ny fotoananao Jesosy amin'iny taona iny, mba ho tonga ny fotoananao amin'ity 2026 ty ampiasao mirehatra mihoatra noho izay mihoatra ny hatramin'izay ampiasao mafana mihoatra ny hatramin'izay mba asio vokany asio voa amin'izay ny fijoroko sy ny fiazakazahako miaraka aminao. Mampalahelo ry havana ny mahita kristiany mivenjivenjy loatra amin'ny kalasa tahaka ny makorenana fiangonana izy. Latsinainy ka hatramin'ny alahady teteziny daholo fiangonana io, toa tahaka hoe tsy hitany ve Andriamanitra. Ampy izay ny fiazakazahana tsy izy rehetra, fa mba ho taona ny fifanenanao amin'ilay fotoanan'Andriamanitra, amin'ny ahavo ara-panahy io taona vaovao io. Rehefa tonga amin'ilay tena fotoanan'Andriamanitra tsika, fitsaharana ny vokatra izay, tsisy fivezivezena intsony, mitoetra tsara amin'izay ianao. Alleluia, alleluia, alleluia. Hitanao rehefa ao anatina nouvelle dimension tsika, lasa mitombo amin'ny fantakarana ny dikan'izany hoe famonjena Andriamanitra. Amen. Be dia be ry havana, tsy fantako na mety anao mihitsy angambana zany. Raha notaniana izy hoe ianao ve tena voavonjy-bary? Ahoana no ilazanao fa tena novonjen'i Jesosy marina ianao?
fa be dia be ny mbola mamaly hoe novonjeny Jesosy satria tamin'izany narary dia tsy tsara. Novonjeny Jesosy satria misy fotoana tena tomamy be tsy nanana asa mihitsy dia sokafa amin'ny tompony asa dia lasa nahazo asa zao. Zany ny an'ny olona ny dikany hoe famonjena. Fa ny tena famonjena dia zao mahatsapa le olona fa tena ratsy very amin'ny azakazaka any amin'ny faratsiny, any amin'ny fahaverezana ny fiainana. Fa rehefa tena niantso an Jesosy izy nangentahita famonjena dia naninjitra ny tanan'i Jesosy namonjy azy. Afaka mifatorana rehetra izy. Ary ny fidirana ao anatin'izany ahavo ara-pana zany dia hitombo ny fahatsapanao sy ny fahalalanao hoe zao ny tena dika ny famonjen'Andriamanitra. Alleluia. Idirako kely fa mbola anana herintaontsika idirana ao anatin'izany. Ny atao hoe famonjen'Andriamanitra tsy le valam-bavaka andrasanao amin'ny andavanandrom-piainanao. Betsaka angeny mangataka fa betsaka koa ny tsy mahazo. Marina zany sa tsy marina? Betsaka angeny tady ao anatina fivadikanina, ao anatina fivadikanina raika amby roapolo andro, fametratanana etsy sy roa, tsy fantatro avinona avy, fa tsy mahazo. Jesosy ny mitondra amin'ny fatakarana avo manomboka androany. Alleluia. Alleluia. Jereo akaikinao. Hitombo avo ara-panahinao amin'ity taona 2026 ty. Alleluia. Hitombo amin'inona? Amin'inona tsara? Za mivavaka sy mitsodrava amin'ny anaran'i Jesosy. Fidiranao anatin'ny taona io satria ny fonao misokatra ary mandrobaka an'izany. Fidiranao anatin'ny taona io misy fiazakazahana tsy hainao refesina amin'ny tontolo ara-panahy. Matoy ianao velomin'Andriamanitra 2026. Alleluia. Isaorako an'i Jesosy na dia tsy tanteraka za. Isaorako an'i Jesosy na dia tsy mendrika za. Fa le izy tsy avaty amiko, tsisy hoe fahaiza manao manokana, fa isaka mitady angatsika ny ara-panahiko dia foazin'Andriamanitra foana hiverina aingana. Tsy avy amiko zany dia mandefa famatsiana foana izy ara-panahy. Zany efa rehefa tena mandika ny zavatra zany dia jereko ny tenako dia mahita hoe tena tsy mendrika Jesosy. Tena tsy mendrika, tena tsy mendrika. Fa rehefa tena disposé ny fonao, misokatra ny fonao, dia Andriamanitra mitondranao amin'ny planiny foana. Amen. 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 Jereo akaikinao hitondranao amin'ny planiny Andriamanitra. Alleluia. Apocalypse toko 5. Ivavaka doara tsika rehefa avy eo faoka ianao anaraka tsara. Apocalypse toko 5. Andiny voalohany. Apocalypse toko 5 ny andiny voalohany. Alohantsika miara-mamaky eto isaroateny. Rehefa afaka zany dia hitako fa indron'izy varavarana ny votany an-danitra. Taizany? Taiza tsara? Nahita izy sa tsy nahita? Ary ilay feo voalohany izay fareko dia tahaka ny an'ny trompetra miteny tamiko hoe vakio mafy be miakara ty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy ratra izay. Zany hoe ijaonina zany na nampanoratra n'ity nahazo tsindrimandry manokana ny amin'ity apokalypsy ity dia zao ny tantara tsara izy hoe tsy misy zavatra azo n'Andriamanitra aseho mihitsy raha tsy miakatra tsara amin'ny toerana izay takian'Andriamanitra.
tsy haiko mazava aminao hoe zany avelo tsisy planin'Andriamanitra ho azo sika mazava tsara ny amin'ny fiarahana aminy, tsy misy planin'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao raha tsy tonga eo amin'ny toerana tadiavin'Andriamanitra. Azay ny ambareto hoe ny teny ozy izy reko le feo miakara mihitsy aloha aty, zany hoe taizany misy an'le olona tany ambany tany, rehefa any ambany any ny toerana misy amin'ny olona tsy mahita ny planin'Andriamanitra izy. Iteny aminao raha tsy miakatra ny avo ny ara-panahinao, tsy ho hitanao mihitsy ny planina tsara n'Andriamanitra. Ho rakitry ny fimonomononana ny fiainanao, fitotontona ny fiainanao na hivadika 2026 ary io. Fa ny condition takian'Andriamanitra mekara mihitsy aloha aty. Izy tsy miteny midiny fa mekara misy avo takian'Andriamanitra. Tianao azava ve ny zavatra hitranga rapitso raha afaka pitso? Jereo no kaikinao, ianao mikeka mpaminany kely. Raha lehilahy izy dia atao hoe profety kely. Raha vehivavy izy dia ny atao hoe mpaminany dia mahafantatra ny zavatra hitranga rapitso. Ao ve? Rehefa tena mazava zany ny planin'Andriamanitra sy ny fitondran'Andriamanitra ty anatoko dia tsy mampatahotra ny hitranga rapitso. Iza moa no milaza aminao fa ilamina be io 2026? Satria hoe niova ve ny fitondrana? Na aspirine ampiasam-panjakana? Iza milaza aminao fa mbola eo amin'io asanao io ianao 2026? Iza milaza aminao fa eo amin'io trano ipetrahanao io ianao 2026? Iza milaza aminao fa mbola anakely aminao foana le fahavalo 2025 2024 na mbola anakely koa izy 2026? Tsisy mahafantatra ny rehefa aveo tsika, ary tsy avelan'Andriamanitra fantatra ny rehefa aveo ny nofotsika. Fa afaka kotsika mitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miakara mihitsy aloha aty dia asehoko anao ny zavatra tsy maintsy ho avy raha zany. Fa inona moa tena ivavahantsika? Tsy dia mba hafantatra ny toyan'ny fiainantsika ve tsika amin'ny tompo? Amen. 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 Ny olona jahamara-panahy tsy mahafantatra ny ho avany. Fa ny olona kosa rehefa sokafan'Andriamanitra ny masom-panahy, miakatra dimension na nouvelle dimension na avo ara-panahy, miakatra izy zany, zany hoe mekara ty. Dia inona ny vokatry izy? Asehoko anao amin'izay ninona? Ninona tsara? Hitanao fa na ny olona anisy ratsy anao aza dia aseho an'Andriamanitra. Na ny loza hitranga aminao azy dia tsy avelan'Andriamanitra hitranga aminao rehefa tafakatra avo ny ara-panahinao. Tsy hoe ianao no mahay mitandrina be ny fiainanao, tsy hoe ianao mahay mitandrina be ny avinao, tsia mekara fotsiny avo ara-panahy. Fa rehefa miakatra avo ara-panahintsika ho didiny ny anjerin'Andriamanitra, ary amin'izay ataontsika rehetra dia misy fitarihan'Andriamanitra. Alleluia. Satria aiza Jesosy? Aiza tsara? Jereo no kaikinao, aty anatintsika Jesosy. Fa leo mafy mihitsy, aty anatiko Jesosy. Ampikely tsy matory izy, tsy rendremana izy, tsy varina izy, fa mitarika izy. Alleluia. Zany ngeny Jesosy aty anatintsika. Miakara mihitsy aloha aty. Misy zavatra ho aseho anao ve raha tsy tafakatra ianao? Raha tsy miditra ao anatina nouvelle dimension tsika, tsy zavatra hitranga zany. Chiffre fotsiny miova 5 dia 6. Dia itsika miantitra, dia mikizy kizatiny. Dia miantitra, dia mora tezitra, dia krina, dia monomonona. Dia ny olona rehetra manodidina anao problemanao daholo. Mampalahelo nge ny olona rehefa tena tsy ao amin'i Jesosy. Marina sa tsy marina? Tsy mahasosotra fa mampalahelo. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ny olona, tsy mahita problema izy, fa mahita Jesosy hiasa indray.
hitanao zay le milatra ny masom-pananao miakatra ny dimension ara-panahy rehefa miakatra ny dimension ara-panahy iampahitan'Andriamanitra daholo ny zavatra ho avy rehetra. Vana ny vavaka manompo an'Andriamanitra, tsy mivalo vavaka satria hafa mihitsy ny fatakaranao, tsy mifamatotra ny vanim-bavaka. Amen. Misy mahasosotra manompo foana ianao, mahafinaritra daholo dia toy izy miakatra ny ara-panahy. Jereo akaikinao, zany ny tanjon'Andriamanitra aminao amin'ny taona vaovao io. Korinthianina faharoa. Mahay tsara ve ianao hatreto? Korinthianina faharoa toko 7:5-7. Korinthianina faharoa toko 7:5-7. Ainao tsara ty teny ty. Amin'ny anaran'i Jesosy miara-mamaky tsika 1:2. Fa isika rehetra kosa ozy izy amitavatry misarona dia toy izy mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana ahazo an'izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka hoany amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Ohatran'izao zany le sary manao parabola zany ny apôstôly Paoly na manao fanoharana dia ohatra le sary hoe isika rehetrarehetra reo ozy izy eo anatrehan'Andriamanitra dia zao hitan'Andriamanitra miariary daholo. Dia tahaka ny hoe mijery fitaratra ianao ka ny tena marina mijery ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Dia rehefa mijery ny voninahitr'Andriamanitra ozy izy toy ny eo amin'ny fitaratra dia zao rehefa mijery ianao dia ovana atao inona? Ovana ianao dia ahazo an'iny endrika le voninahitr'Andriamanitra iny. Dia hoy ny voasoratra amin'izay voninahitra makany amin'ny voninahitra. Izany hoe le endrika namorona an'Andriamanitra anao efa voninahitr'Andriamanitra satria izy ny namorona an'iny. Fa amin'ny fotoana ianao rehefa tena mandinika lalina dia mbola misy voninahitra indray atafiny satria anahaka an'i Jesosy ny tanjon'Andriamanitra. Hitanao le dimension idinana indray zany ao anatin'le taona vaovao takian'Andriamanitra dia ny anafantsika an'i Jesosy, ny anahaka antongatsika anahaka an'i Jesosy, ny atao hoe mitombo ny ahavo ara-panahy dia ny ataonao rehetra, ny fiainanao rehetra dia manahaka ny fiainan'i Jesosy. Amen. Jereo akaikinao, tsy manahaka amin'ny pastery. Malemilemy be zany, ataovy mafy be mihitsy. Tsy manahaka amin'ny pastery fa manahaka an'i Jesosy. Amen. Amen. Tsy misy olona zany azonao tafiny, fa raha misy ny atao modely sy ohatra dia ny fanahafa an'i Jesosy rehetra. Amen. Miakatra ny avo ara-panahinao rehefa tsy olona tsy ho nitafinao fa Jesosy. Amen. Iza ny tafina? Jesosy. Iza tsara? Jesosy. Iza tsara? Jesosy. Valeo mafy iza tsara? Atsakanao ambony tananao. Tianandao no masonao. Lasa mafy. Jesosy io. Jesosy io. Ity manaiky. Ny anahaka anao. Ny anao anao modely. Ny anao anao ohatra. Ny amin'ny fiainako rehetra. Tsy haiko zany Jesosy. Fa ampianaro aho, tafio ny voninahitra ao aho. Misaotra Jesosy. Tia fa mafy an'i Jesosy. Hitanao rehefa manahaka an'i Jesosy ianao a dia tsy hainao intsony no hitan'ny olona. Amen. Amen. Kosa izy ny olona hoe niova le zalahy. Tsy ohatr' izao no nahafantarako an'iny. Niova le vehivavy iny, le sipiny, le madama iny, le tsy haiko iny izay filazan'ny olona anao rehetrarehetra. Antanino akaikinao, ohatrany ahoana ny filazan'ny olona anao any amin'ny fiarahamonina?
mety misy faratsiana be deabe alalan'ny fiarahamonina mara zany sa tsy mary fa rehefa miakatra ny ahavo ara-panahy manaraka an' Jesosy tsika ahita fiovana ny manodidina ho hitany aminao any Jesosy amin'ny taona miakatra ny ahavo ara-panahy manaraka an' Jesosy toy izy ianao hoe tena hafa Jesosy tsy toetrako zany ianao nanova 2026 zany tena horenao ho tsapanao amin'ny anaran'i Jesosy fa misy toetra hongotan' Jesosy be lehibe fa amboleniny ao anatinao ny aviaminy rehetra. Alleloia. Izy no manao an'izany fa tsy isika. Fa isika mila maninona fotsiny miakatra, maraiky hiakatra. Zany ange ny tanjon'Andriamanitra apiditra antsika ao anatin'ny 2026 satria nanan'Andriamanitra pilano tia ny hanahaka azy daholo ny tsirairay. Na ianao mafy lobe io azy ain' Jesosy ny manovanao hanahaka azy. Atory amen na mafy? Misy manao amen na hafa mihitsy zany. Na isika misy toetra be io azy ain' Jesosy ny manovany io hanahaka azy. Alleluia. Raha misy zany tokony projet ao anatin'ny 2026 Jesosy ataovy miakatra ny ara-panahy mba hanahafako anao. Lasa mateo ty be nge ny olona manana ny toetra an' Jesosy. Fa rehefa tsy manana an' Jesosy ny olona anankiray na tsy managa an' Jesosy ny olona anankiray makambo io miara-monina. Mara zay sa tsy mara? Na ianao raha mahatsapy rehefa mangatsika ny ara-panahinao, latsaka ny ara-panahinao, mahatsapy ianao hoe lavitra an'Andriamanitra zany, mahatsapy ianao hoe tototry ny fiainana fiazakazahana any amin'izao tontolo zao, rehefa tsy ao intsony ny hafanana sy firehetana ara-panahy, na ianao raha leony amin'ny tenanao. Fa mbola manome fahasoavan'Andriamanitra hidirana amin'ny ahavo ara-panahy ho antsika. Rehefa tafakatra ahavo ara-panahy ny fiangonana tsisy fimonomononana intsony ao, tsisy fifandirana intsony ao. Amen. Tsisy fisainan'olombelona mibaiko ao fa samy mpianahaka an' Jesosy daholo amin'ny atao rehetra. Amen. Jaona 5:10 io zany velatra ny fiainanao ara-panahiny. Lasa lalina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Lasa manana fifehezan-tena ara-panahy ianao. Lasa manana fatokiana mihoatra ianao. Lasa miorina tsara ny fononao. Amen. Mahita zany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny olona hoentin'Andriamanitra ao anatina nouvelle dimension tsy olona taitaitra zany intsony rehefa misy zavatra mitranga. Inona indray re zany lanty Andriamanitra ao, Jesosy eo dia tolonao daholo ty rehetra rehetra ty dia tonga dia miakatra hatramin'iny. Efa miakatra ny ara-panahinao izay mitranga mitranga. Jesosy mifeny zavatra rehetra. Amen. Jesosy mifeny 2026. Jereo akaikinao dia mampahirezo an'izany izy. Aza matahotra ianao 2026. Dia toy izy ny avatra. Jesosy no mifeny zavatra satria miakatra ny dimension spirituelle. Fazadino aloha fa zao koa mifindro dimension io. Maninona io? Maninona tsara io? Ny fifaneraseranao zany no manomboka androany raha tianao hiakatra ny dimension ara-panahy dia aza mifanerasera amin'izao tontolo zao be loatra. Mampidina anao zany. Amen. Maninona tsara? Maninona? Maninona? Fa raha tiantsika hiakatra le dimension ny ahavo ara-panahy
mifampitakosokosena amin'ny olona aravana. Jaona 5:10 9:10. Zao aloha aza maika iantso olona rehefa aveo rehefa tonga ny 12:10. Mbola hivavaka-tsika rehefa aveo. Jaona 15:16. Voaraina tsara ve tanjon'Andriamanitra ndao ary miara-mamaky tsika rehetra. Atsakany ny tana zay mbola dobo kely zay matorony eo akaikinao aloha. Ny olona hiakatra voaram-panahy dia toy izy miara-mamaky tsika isa atao mafy be isa 2 tsy anareo no fa izao no ka Andreny anareo mba andesy ambo amareta vokatrareo mba omenina ianareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona na inona na inona. ho Jesosy hoe tsy anareo no nifidy aho fa izaho Jesosy no nifidy anareo dia inona ny tanjony manendy anareo mba andesy ambo. Andriamanitra zany rehefa miantso sy mifidy atsika tsy hoe fidiny ianao satria ianao tsara bika na fidiny ianao satria manambola fidiny ianao satria mafinaritra sy fidiny ianao satria tsy fantatra fa matoa Andriamanitra mifidy sy maniraka dia mba ahita vokatra ambobe ianao amin'izany antso zany. Mba manana amin'izay projet ara-panahy hoe Jesosy amin'ity taona vaovao ity mba tena hiantefan'ny antsonao aho. Alleluia. Mba hiantefan'ny antsonao ary mba hitondra vokatra ara-panahy amin'ny fanjakanao aho. Zany ingany atao hoe miakatra ny avo ara-panahy. Misy fotoana ianao tantanana ohatra amin'izao tsy zay fa rehefa mandeha ny fotoana avela rery amin'izay ianao dia rehefa mandeha rery amin'izay ianao satria mitombo dia ianao indray no mitantana ny hafa hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Amen. Tena ataovy hetaheta ara-panahy mihitsy hoe Jesosy mba tena ataovy reko ao anatin'izao taona vaovao zao mba hoeto amin'ny fitombona amin'izao antso. Mpanompon'Andriamanitra rehetra eto mivavaka sy mijodrama anambarina ny antso Andriamanitra hitondra vokatra Andriamanitra satria izay ny atao hoe miakatra ny avo ara-panahy. Ianao tsy niantsonanao servisy tsy zany ny antsonanao fa nantsona ianao voarainao ny filazantsara dia mitovy filazantsara mitondra olona maro amin'i Jesosy. Zany ny antony hazakazantsika. Zany ny antony andaniana vola andaniana fotoana anaovana sakrifisy mba hitaona fanahin'olona ho ao amin'i Jesosy satria izay ny tanjony andeha sy hamono. Mba maniriany zany ao anatin'izao taona vaovao zao. Ataovy amen. Amen. Satria fa tsy hoe tonga lahy dia mivavaka dia tonga nay latsinainy eny amin'izay maika dia mivavaka tonga nay lakamisy ny fahadianana dia mivavaka. Farana ny taona jerena ny bilan tsisy ninina mitrano ny eo ihany no eo. Jerena kaikanao ampy zay. Fa inona ny tanjon'Andriamanitra mba andesy anina tsara andesy ary mba aretan'ny vokatrareo. Isaky ny miainga ianao zany dia hitondra vokatra amin'izay. Ataovy hetaheta ny anatinao zany. Amen. Ny vola tonga eo aminao hitondra vokatra ara-panahy. Ny fahasalamana mbola omen'Andriamanitra anao havadio mba hitondra vokatra ara-panahy. Ny fotoana omen'Andriamanitra anao ampiasao mba hitondra vokatra ara-panahy. Zany ny atao hoe miakatra nouvelle dimension. Fa tsy tonga vavaka dia tsisy ninina mitranga dia zay mamboly vokotsy tokony isy fiantraikany amin'izay. Zay no kaikanao tokony isy fiantraikany ianao amin'ny taona vaovao. Tena be loatra ny kristianina isan-kalahady
be loatra kristiana ampy zay tokony isy fiatrakany amin'izay. Alleloia. Misy inona? Misy inona tsara? Jereo lo kaikinao isy fiatrakany tsika amin'ity taona vaovao. Miditra ao tokantrano ianao dia misy fiatraikany. Mialao ianao miona amin'ny olona nivelany dia misy fiatraikany. Na tsy hitanao aza ny olona anankiray fa miantso anao amin'ny telefona misy fiatraikany feo anao. Misy fiatraikany fijoroanao anaty fianakaviana. Misy fiatraikany ny zavatra ataonao rehetra. Fa tsy eo olona ordinaire eny fotsiny dia tsy hita hoe ahoana na eo izy mety na tsy eo izy mety tsy fantatra hoe tonga izy sa tsy tonga nefa izy teo. Jereo akaikinao ampy zay. Satria tsy miakatra ny ara-panahy dia tsy azon'Andriamanitra atao nininitsika. Fa rehefa marina ny apokalipsy tokony hiakatra teo ny kara mihitsy aloha ty dia ampahafantariko anao. Tsy afaka anao ninin'Andriamanitra na te hampiasa azy izy rehefa tsy hatahitantsika niditra ao anatina nouvelle dimension. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ao anaty baiboly nanomboka tany amin'ny Genesis ka hatramin'ny apokalipsy noentin'Andriamanitra ny amplaniny daholo. Ngary misy tsomo zao ianao zao no eto. Jereo no kaikinao ianao zao no Paul zao hoe. Misy fiatraikany. Hitanao lasa ordinaire be ny fiainantsika 2025 dia 2026 dia bonane dia fanolokoloka eo dia ity cadeau dia tonga ny février vita indray aloha miatrika fiainana indray dia sady miantitra monomono dia ohatr'izany dia mandra-pahovia zany ohatr'izany foana. Raha ho manokana matombo zany amin'izany misy dikany Andriamanitra matombo apiditra antsika taona vaovao. Tsy hoe ampifalifalinanao le izy fa nidiranao amin'ny planin'Andriamanitra. Amen. Amen. Jereo no akaikinao misy planin'Andriamanitra tiano tanterahana aminao io mihitsy hoe. Ity ny amaranako azy dia hivavaksika efa mandeha ny fotoanantsika. Tsy sous pression portsika ao anatina toriteny hoe nintsika ambony folo fa salamo fa 5 am'zato. Salamo 119. Mety tsy mety aminao le fizarana manaraka eto fa ekeo fa mahasoanao. Anankiray sisa manao amen. Salamo 119 andininy fa 1:20. Efa miditra anatina nouvelle dimension na ahavo ara-panahy misy zavatra ohatran'izao zavatra trangana Andriamanitra. Fa nytaniana alohan'ny hamakitsika ilainao velo le nouvelle dimension ara-panahy. Tena mety aminao ve le mila ahavo ara-panahy miaraka aminao? Mety aminao sa tsy mety aminao? Sa ozy izy aloha zao ihany ka. Hitanao natao hoe miditra ahavo ara-panahy ho Davida fa kio mafy amin'izay aho. Soa ihany aho Napaorina mba hianarako ny didinao. Mba hianarako ny didinao. Tsika rehetra miara-mamaky ataovy mafy be isa 2:3. Soiana napaorina mba hianarako ny didinao. Fa manina ny olona miteny hoe soa ihany. Satria nisy zavatra tsara tao. Nisy lesona ary raha tsy nanaraka an'le lesona izy dia nisy inona koa teo akaikin'izay loza teo akaikin'izay. Rehefa lazaina fa miakatra ny nouvelle dimension, miakatra ny ahavo ara-panahy dia mampiditra antsika ao anatina fisedran'Andriamanitra. Ao anatina inona? Fisedrana. Ao anatina brisement Andriamanitra.
tsy maninona tsy ataonao amen zany fa tsy maintsy zany. Rehefa tia hampiakatra anao ara-panana Andriamanitra dia tsy maintsy mandefa anao any an-tany hevitra. Any an-tany hevitra tsisy azonao antsono, ianao sy ny tompo rery no any. Rehefa mamaly anao izy dia miantokoaika fotsiny ianao izy. Rehefa any an-tany hevitra ianao miakatra ny ara-pananao. Rehefa ao anaty tany hevitra ianao mitombo ny fifandraisanao lalina amin'Andriamanitra. Amen. Izany ny fiakarana avo ara-panahy dia ho Davida hoe soa ihany ao izy nampahoriana. Aizany nahatsara ny Davida le fampahoriana. Tsy nahapotika azy, tsy nanimba ny fiainany, tsy naharava azy, tsy nampiembotra azy, tsy nampiala azy tamin'Andriamanitra. Ny fijerin'ny olona isaky ny mahita kristianina mandalo problema dia ohatrany hoe vitany amin'io, ravany amin'io, afa-baraka, ahiriky ny olona. Fa manomboka no any rehefa miakatra ny ara-pananao, hiakatra koa ny fatakaranao. Fa tsy mampaninona ny kristianina mandalo fahoriana ataovy amen. Tsy mampaninona ny kristianina mandalo fisejana. Satria Andriamanitra dia mahita fa tia hampiakatra anao avo ara-panahy izy. Halleluja. Jereo akaikinao miomana amin'ny tany hevitra. Sarotsarotra kely mamerina an'izany. Misy zao mbola ao anaty tany hevitra mihitsy azy zao. Mahere zavakely izy. Tsy tany hevitra akory, tsy tany hevitra foana akory no nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Misy farany zavatra fa tsy maintsy andalovana ny tany hevitra. Alleluja. Jereo akaikinao tsy maintsy. Apokely raha te hiakatra ny avo ara-panahy, tsy maintsy mandalo tany hevitra. Tsy maintsy mandalo fisejana. Tsy maintsy mandalo fampahoriana. Tsy maintsy mandalo fandratsanana. Tsy mety amin'ny nofitsika izany. Nititsika sady matoro milamina tsara, tsisy tany hevitra. Ianao hoe te hiakatra ny ara-pananao. Ho Davida soa ihany teo anatin'ilay fampahoriana zany mafy taminy fa tany amin'ny farany voatsapany fahatsarana Andriamanitra. Tsisy mampatahotra rangano dia mifantsika. Mazava ny plan'Andriamanitra. Mazava ny plan'Andriamanitra. Jereo akaikinao mazava ny plan'Andriamanitra. Asio fiantsika kely mazava ny plan'Andriamanitra. Izay zavatra mitranga zany tsisy mandeha ho azy. Amen. Izay olana mitranga dia ozy izy ianao hoe hiakarako avo ara-panahy io, hianarako ny sitraponao io. Hitanao fa izay mitranga zany tonga dia hitsikinao fotsiny. Zany ihany mahatonga an'ilay olona rehefa mahatakatra sitrapon'Andriamanitra mety tanora. Miahina tanora. Tsy hoe izy mampiasa menaka mahagaga, fa le avo ara-panahy mihitsy hitsikina ohatra izay zavatra mitranga rehetra. Amen. 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 Mila maninitsika miakatra avo ara-panahy. Afaka hivavaka vetsika. Raha marana ny taontsika farano amin'izay ny fangatsiahana rehetra, farano amin'izay ny kitoto rehetra. Tovy amen. Farano amin'izay ny fanaovana ny fiarahana amin'Andriamanitra arak'izay tiantsika. Havelao Andriamanitra hiasa ao anatin'ny fonao, hiankohaka ao anatin'izao farany taona zao. Raha misy zany mivavaka tokony hasanatra, raha manomboka taona vaovao io ity a Jesosy te hanaraka anao hoe eto amin'ny avo ara-panahy. Misy izay milaza hoe eto miakatra ao izy. Dia ahoana ny toy an'iny?
sy ntony aho aizy sy ntony aho any aminao. Tsy Jesosy so zany sotominao eo aminao fa ianao no miakatra amin'izay. Alleluia. Jerena kakinao miakara amin'izay. Amen. Fatsika rehetra miany tsara. Zao io tsara ty amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy mota avy amin'ny daholo ny telefôna rehetra. Ahoana tsara? Aza mainka tonga dia souhaité bonne année andrakoty sy rabe. Jesosy aloha mpanjinina voalohany. Mahaiza mamarana dia mahaiza manomboka. Tsika